voalohany indrindra dia tonga miseho arapomba ofisialy zany ny chargé d'affaires indonesiana vaovao eto Madagasikara. Araky ny fantatrareo moa dia ny ambassade indonesienne eto Madagasikara dia hivadika ho ambassadeur feny afaka fotoana fohy kely. Da izy moa zany dia mifampiona koa amin'ny resaka fijerevana ny fiaraha-miasa mikasika ny fiarovam-pirenena sy ny resaka sécurité. Araky ny teneninareo tao dia fantatry izy zany fa talohatsika efa nanana fiaraha-miasa tamin'ny tafika indonésienne tamin'ny taona 470 efa nanofana mpanamory hélicoptère atsika izy taloha, efa nanofana mpanamory fiarahamonidina ihany koa. Efa maro ireo manam-boninahitra malagasy izay nandrato fianarana tany Indonésia ary zay anisany hoe hotozana eto. Araky ny fantatrareo moa dia tafika andranomasina indonesiana dia anisany ngeza be tokoa ihany koa. Itsika manana eritreritra hiara-miasa amin'io fandriam-pahalemana amin'ny ranomasina io amin'ny hoe sécurité maritime zany izay anisany resahana eto sy ny fomba hafa ihany koa hanomezana fanazarantena ny tafika tany antsika indrindra ireo amin'ny atao hoe force spéciale zany satria ny Indonésie misy atao hoe commandement des forces spéciales na Kopassus izay anisany malaza eran-tany ihany koa ary niangavy taminy zany hoe ahoana ny fomba manasarana zany fiaraha-miasa zany ny fanazarantena ny tafika malagasy.